Amin'ny ankapobeny tsy nanana vola natokana ho an'ny zava-pisotro tamin'ny fetin'ny noely teo ny akamaroan'ny Malagasy fa dia samy nanao izay tandrefy azy sy ny fahefa-mividin'ny amin'ny ankapobeny raha ny tsikaritra hoy ny voalazan'ireo mpivarotra nihena noho izany ny fanjifana ny zava-pisotro na io ny zava-pisotro natoraly ny jus naturel ho isika na ihany koa ireny zava-pisotro hafa ireny Tsapa ry misy fiantraikany amin'ny isa-tokantrano hoy ny voalazan'ny mpivarotra ny tsy fahampiana any ka tsy ireo tsy hafa mandefitra ihany sisa no voatery no jifaina ahafahana mianiko ao anatin'ny fety. Tsy dia nandeha nivarotra zava-pisotro tamin'ity fetin'ny noely ity somary nalaina tokoa ny mpanjifa araka ny nambarana mpivarotra rehetra mahamasina nandritra ny fanadihadinana atao aminy nomen'ity mpivarotra ity noty 90 ny tahampanjifana zava-pisotro tsotra na misy alikaola atao aminy nandritra ny vanim-potoana nankalazana ny fetin'ny noely. Somary nalaina ny mpanjifa tamin'ity taona ity maniry ny tianao fety feno ny akamaroan'izy ireo kanefa indrisy fa tsy naraka ny etomanana hoy ty mpivarotra raha tafaresaka taminay fantatrary fa nalafo ka zoana labiera misy 12 ty mpivarotra ity nandritra ny vanim-potoana fankalazana noely ny labiera izay tena be mpanjifa indrindra amin'ireo zava-pisotro varotana ka zo misa enina kosa ny zava-pisotro tsy misy alikaola lafo raha toka kartao misa 3 ny toaka lafo tao anatin'io vanim-potoana io hatrany etsy an-daniny efa niezaka ny toeram-pivarotana ampitombony entana varotana manoloana ny fety na ampitombona hatrany 500 tokoa ireo entanana farany satria raha malala fa fotoana ny fanjifana ny vanim-potoana asara-manitra toy izao.